ampifianena mandrakariva ry avana nazontsika miona toy zao a mihainy tenin'andriamanitra mahafantatra ny sitrapon'andriamanitra ny ko azy ambarany amintsika ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompontsika izay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika anafahana antsika amin'izao miarabelona ratsy fanahy zao araka ny sitrapon'andriamanitra rayntsika amen. Zoma raika amin'ny 3 janoary 2022 iainantsika ny elo hevitra hoe lehibe ny fiandrian'andriamanitra. Andeha ry havana idera sy ankalazan'andriamanitra isika. Raha tsy Jehovah ny nombantsika, eny aoka ataon'ny Israely hoe raha tsy Jehovah ny nombantsika, raha nitsangana mely antsika ny olona dia nitelona antsika velona izy. Raha nirera tamintsika ny fahatezerany dia nandifotra antsika ny rano ary nanafitra ny fanahintsika ny rika. Eny nanafitra ny fanahintsika ny rano misafoka. Isaonana ny Jehovah izay tsy nanolotra antsika ho rembon'ny nifiny. Ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka amin'ny fandriky ny mpihaza, tapaka ny fandrika ka afaka isika. Ny famonjenantsika dia aminaran'i Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Amen.
hivavaka isika. Andriamanitra mpamean-draikitra ianao amin'ny raharaha sy ny ady atrehanay fa mame anjara toerana miavaka ho an'ny olona. Ko mankalaza sy midera me voninahitra narinao masina izay, noho izany fitiavanao zany, izany famindrampona zany, noho ianao Andriamanitra tsy tokoa. Tompo, fantatrao ny fahalemenay ary mahatsiaro zany koa izay, dia mangataka famindramponao hatrany mamindrafo amin'ny ary mamela anedrikay. Fa ny fananao masina izay nazavanay, ny fanambarany teninao, ziovakiana mba izanay mitombo amin'ny finoana. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay ny vavahanay. Amen. Ny finaindramantsika amin'ny tionty ry havana malala dia hitanao amin'ny bokin'ny Levitikosy. Levitikosy 7:12 ka ny 9:7 ka hatramin'ny 7:10. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Raha misy abokana amin'ny olona dia hoentina any am-pisorona izy. Ary raha zany mpisorona izy ka hitany fa misy mamontsina fotsy eo amin'ny hoditra sady efa niova ho fotsy ny volo ary misy nofo mangenahena hita eo amin'ny mamontsina, dia habokana efa ela teo amin'ny hoditry ny nofony izany, ka atao mpisorona hoe maloto izy. Tsy atokany toerana akory izy fa efa maloto. Ary raha mipoipoitra mihitsy eo amin'ny hoditra ny abokana ary manenika ny hoditra ilay marary hatramin'ny lohany ka hatramin'ny tongony, naiza zany mpisorona ary zany mpisorona ka hitany fa manenika ny tenany rehetra ny abokana, dia ataony hoe madio ilay marary, efa niova ho fotsy avokoa izy ka dia madio. Fa raha misy nofo mangenahena miseho eo aminy dia loto izy. Ary raha zany mpisorona ny nofo mangenahena dia ataony hoe maloto izy, fa maloto ny nofo mangenahena, abokany zany. Ary raha miova ny nofo mangenahena ka tonga fotsy dia akeo amin'ny mpisorona izy. Ary raha zany mpisorona iray marary ka hitany fa tonga fotsy ny aretina dia atao mpisorona hoe madio izy fa efa madio. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy, ilay mpanadio antsika, ilay mamindra fo amintsika. Ny finarantsika teo Levitikosy 7:12-7 dia milaza ny andraikitry ny mpisorona manoloana ny abokana. Dia izao mamaritra ny toe-batany marary. Mamaritra ny toe-batany marary. Nisy ny atao hoe lalàn'ny fahadiovana teo amin'ny fiarahamonina sy ny fomba fivavahana ny ainan'ny Jiosy tamin'izany fotoana izany. Ny olona izay marary dia nentina nanaty mpisorona mba ho zahana mba hahafahany mamaritra na maloto ilay olona, izany hoe tratrany abokana, na madio ilay olona sitrany. Natoka toerana mantsy ny olona tratrany abokana tamin'izany satria dia noheverina hoe efa mitovy amin'ny maty mihitsy. Ny andraikitry ny mpisorona kosa dia mizaha tsara ilay marary ka mamaritra na madio na maloto izy mba hahafahana manapa-kevitra na atoka toerana na tsia. Izany maneho amintsika ry havana fa mila manaton'Andriamanitra isika. Izy no mandinika antsika, eny mamantatra ny fo sy ny voka afaka mamaritra na madio isika na maloto. Manoro ny endriky ny fidiovana sy ny fibebahana tokony atao hahazoana ny fahamarinana eo anatrehana. Ny andraikitry ny mpisorona ihany koa ry havana dia izao manara-maso ny olona madio. Manara-maso ny olona madio. Andraikitry ny olona voan'ny aretina ny mivavaka sy mifadihanana mba hahitany fanasitranana. Izany ny fomba fanasitranana ny ainan'ny zanak'Israely. Rehefa sitrana kosa izy dia anjara mpitondra vavahana izay antsoina koa hoe mpisorona ny manara-maso azy ireny ka manamarina tokoa ny ilay boka. Manana andraikitra anara-maso antsika ny mpitondra vavahana ka ekeo izany ry havana, izany fitaizana izany. Izany ry havana, anisan'ny antony anaovantsika ny fizarana ny tenin'Andriamanitra toy izao, ny hamantarana anao rehefa hita ianao ny amin'ny fandraisanao izany, ka azonina milaza anao ny hoe tena olona matsiaro teny ianao, olona sitrana satria matsiaro mibebaka eo an-datrehan'Andriamanitra ka hoeniko ny fahasoavana. Raisa izany ry havana ary andinio tena voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomenao izay milaza ny andraikitry ny mpisorona manoloana ny abokana, mamaritra ny toe-batany marary sy manara-maso ny olona madio. Vavaka aminao izay ny hitasianao anay tsirairay mahafantatra izany. Iavaozanay isan'andro misehatra misy anay ary hay mijoro vavolombelonao marina sy mpanompo mahatoky ny teninao sy haitianao ka hanasoa ny fiarahamonina misy anay. Jesosy, vonjeo ny firenenay fa sahirana izahay. Didina aminarinao Jesosy Kristy ny asa matin'ny Satana sy ny devoly sy hanan-kely sy hanam-pahefana eto
fa ny anaranao Jesosy Kristy mpandresy nanapaka ny firenena malagasy sy tran'ireo marary mila ny vavakay mampanasitrany ianao koa toany ny asa fitsaboana ataon'izao ireo azo paoriana ka ampionononao toandro ireo mareo fisotiolona ireo sahirana vonjeso arovy izay amin'ny toejavatra misy eto amin'ny fiarahamonina misy anay tsonjovo ireo any am-pikatrana mitaheny amin'ny fiazakazanay amin'ny fianarana amin'ny asa mandraranay ny tokantrano ny fikasanay tsara aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay novanay izany vavaka izany ary imbonanay amin'ilay vavaka nampianariny anay manao hoe raha nay eo izay ny an-danitra ao masinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra mihony an'io izy anina sahaza ao anay ary mamela ny erikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay amen. Ho tanteraka aminao ny tsodrana todra anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Andriamanitro ny fiadanana anorotorany Satana faingana eo ambany tongotrareo ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika amen. Deo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen.